fiadanan'ny tompo amintsika izay miaino izao fandarana izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fampandram-pony tsy mety ritrany ho amintsika tsirairay avy. Amin'izao ankatoky ny fankalazana ny valimasa andron'ny vehivavy maneran-tany izao dia fifaliana ho anay fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito ny miarahaba sahady antsika vehivavy rehetra tratra izao fetitsika izao. Mba fantatsika moa fa efa fahazato taona ny nankalazana ity valo marsa ity amin'ity taona 2024 ity ary ity taona ity dia mena aloha hevitra manokana hoe vehivavy miarina sy miray hina firenena mandroso. Ny fiangonana Adventista maneran-tany kosa dia manana hafatra ho antsika vehivavy izay mitondra ny lohateny hoe areto ny fiainam-bavaka ao. Fa maninona moa tsika no asaina mandrehitra ny fiainam-bavantsika? Areto ny fiainam-bavaka ao. Izao vanim-potoana iainantsika zao dia vanim-potoana izay mila andrehetantsika vehivavy ny fiainam-bavantsika satria io vavaka io ihany ny fanalahidin'ny fiainana. Io vavaka io manova zavatra. Io vavaka io dia mitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika izay feno korotana, feno faratsina. Raha vao tsy manana izany fiainam-bavaka izany antsika vehivavy dia mety hamoy fo. Ka androany ara zany dia fifaliana ho ny mitondra antsika izany hafatra maneran-tany zany amin'ity fotoana ity. Ny vakiteny fototra izay misy izany hafatra izany dia ao amin'ny Petera 4:1-3 sy ny 4. Mialohany hamakafakatsika izany anondrika ny lohantsika sika hivavaka. Ay masonao tonga eo amin'ny fotoana izay ahafahanay hiaino ny teninao izahay ka irao ilay fanampanazava mba hanazava aminay ny hevitra tianao ampitaina aminay androany. Amen. Petera 4:1-3 sy ny 4. Ozy izy hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no hatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa-mandositra ny fahalitoana izay eo amin'izao tontolo izao. Ny lohahevitra antsika amin'ity taona ity dia ny hoe areheto na ny hoe mandrehitra. Mamelana anareo mba hametraka fanontaniana kely hoe manahoana ny fiainam-bavaka ao? Inona no mety ho avalinao izany? Manahoana ny fiainam-bavaka ao? Mety hamaly angamba ianao hoe ao tsara na hoe tena mirehatra na mety ho tsopo ianao dia hamaly hoe tena tsy ao mihitsy ny fiainam-bavako na hoe efa miamaty za fa tsy mivavaka intsony afa-tsy misakafo. Na mety hiteny atsika hoe tena mila fanampiana makasika izay fiainam-bavaka izay fa za kristianina fa za ohatrany tsy manana izany fiainam-bavaka izany fa mandehandeha ho azy eny ny fiainako. Raha matsiaro mivavaka mivavaka, rehefa tsy matsiaro dia tsy mivavaka. Natao atsika ity lohahevitra ity na inona valiny na malitsika ny hoe manahoana ny fiainam-bavaka ao dia tena natao atsika ity teny ity satria fotoana izao tokony andrehetantsika indray ny fiainam-bavaka atsika mba hananantsika fandresena eo amin'ny fiainana. Areheto ny fiainam-bavaka ao. Indraindray misy zavatra efa maty ao. Fotoana izao izay andrehetantsika azy indray satria te hampandresantsika Andriamanitra amin'ireo adi-piainantsika. Mila mandrehitra izany fiainam-bavaka izany tsika ao an-tokantrano, any am-piasana, eo amin'ny fiarahamonina, n'aiza toerana misy atsika dia zoantsika ny mandrehitra ny afim-bavaka atsika mba hananantsika valiny mahafa-po eo amin'ny fiainantsika. Eritrereto fotsiny angeny tombotsoa be omen'Andriamanitra atsika omeny malalaka ny firesahana aminy. Izay rehetra manantona azy dia miaino izy ary amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra dia vonona miaino antsika ilay raintsika. Izao ny fanambarany mpanompo vavy ny tompo Ellen White. Ozy izy hoe tena ilaina ny vavaka fa fiainan'ny fanahy izany. Ny fiaraha-mivavaky ny fianakaviana, ny vavaka am-pahabo-maso dia samy manana ny anjara toerany fa ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra no mahavelona ny ain'ny fanahy.
nitsindriny tsara eto hoe fifandraisana manokana amin'Andriamanitra no hainy fanahy. Tsy ampy zany no hoe mandeha any am-piangonana tsika dia mamonjy fiaraha-mivavaka tsika dia manao ny fotoam-bavaka iarahan'ny fianakaviana tsika fa ity hoe vavaka sainahary rehetra tsika ty dia le tena vavaka tsika manokana amin'Andriamanitra satria io ihany no mamelona ny fanahintsika. Hanavao fivavahana antsoina hoe Martin Luther dia miombon-kevitra amin'izany mpanompo vavin'ny tompo zany raha nilaza zao teny zao hoe ny kristianina tsy misy vavaka dia tsy mety toy ny hoe velona tsy misy fofinaina. Misy an'izany olona hoe velona tsy misy fofinaina zany ve? Dia tahak'izay koa hoe ny kristianina tsy misy vavaka ozy izy dia tsy mety. Ohatrany hoe olona velona tsy misy fofinaina. Tena ilaina ary zany ny vavaka ary Kristy mihitsy no manasa antsika mba hifampiresaka aminy, hanantona azy. Ozy izy eo amin'ny Mateo 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy, makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa zany hanome anareo fitsaharana. Mahafinaritra anie zany teny zany. Izy mihitsy ny te hiaraka amintsika hitafa hiresaka ireo zavatra manahirana antsika hiaino antsika tsika zany sisany andrasana. Ary mbola tsindriny mpanompo vavin'ny tompo Helena White zany teny zany hoe ny fivavahana kay dia firesahana amin'Andriamanitra tahaka ny hoe miresaka misakaiza tsika sika. Ary mbola nitsindriny ihany koa ao amin'ny dia amin'ny Kristiny misy an'izay andalan-teny zay hoe ny fivavahana dia tsy mampidina an'Andriamanitra fa mampahakatra antsika any amin'Andriamanitra. Mampahakatra antsika any amin'Andriamanitra. Mahafinaritra zany. Hiakatra any amin'Andriamanitra ve ny fanahintsika? Amin'ny alalan'ny vavaka no ahafahantsika mampiakatra izany fanahintsika zany amin'Andriamanitra. Nakamaminy Jesosy fony izy teto an-tany io firesahana amin'Andriamanitra io, na izy Jesosy tsy nanota zanak'Andriamanitra aza mbola mila mifandray tsy tapaka amin'le rainy mba ahafahany mahazo hery hatrehany ny fanenjehana sy ny esoeso fanaratsiana teto amin'ity tany ity. Nila hery Andriamanitra, ilay Andriamanitra zanaka. Nila hery tamin'le rainy izy ary nampiasa io vavaka io mba ho fanifozan-kery maika fa itsika zay mpanota ity. Amin'ny ty loha hevitra zay ho jerentsika ty dia ahitantsika fa rehefa mivavaka antsika dia mampirehitra lelafo eo amin'ny fiainantsika ary mampisy fahazavana eo amin'ny manodidina antsika. Misy zavatra miova zany na eo amin'ny tenantsika na eo amin'ny manodidina antsika rehefa arehitra antsika zany fiainam-bavaka izany. Andeha isika andinika fomba efatra ahafahany vavaka mandrehitra indray ny fiainantsika. Ny fomba voalohany dia ny hoe vavaka mandrehitra fiovana. Korintena faharoa 5:7 dia milaza hoe ny olona anankiray rehefa mivavaka dia miova izy. Raha ohatra izy zany zao ohatra ny mpisotro toaka be rehefa mivavaka izy dia lasa tsy misotro toaka tsony. Ary izany indrindra ny amafisiny Baiboly hoe raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao ireo. Zavatra anankiroa nanoharan'i Jesosy atsika kristianina tamin'ny toroteny izay nataony teo amin'ny tendrombohitra. Dia ny hoe fanasina sy ny hoe fahazavana. Moa ve tena mipetraka amin'izany fanasina izany tsika kristianina? Ny toerana rehetra izay misy atsika zany dia tokony ho masina, tokony miavaka, ary itsika koa dia tokony hazava. Mahafinaritra be zany. Kay rehefa mivavaka atsika dia mandrehitra ny fiainantsika sy ny manodidina atsika ny fahazavana izay hoentintsika. Manome hasina sira eo amin'ny manodidina atsika ny mahafanasina atsika. Tsy vitan'izay ihany fa ny faharoa, ny vavaka dia mandrehitra fanantenana. Firifiritsika vehivavy very fanantenana ary manaonao fahatany lasa mamono tena. Tsisy fanantenana, tohatra ny hoe tsisy mpijery, tohatra ny hoe tsisy mpititsony, tohatra ny tsisy fanantenana tsony eo amin'ny fiainana dia hany ka mamoy fo.
fa androany dia te hilaza amintsika hoe ny vavaka dia afaka mandrehitra indray ny afo ny fanantenana. Fanantenana mpaminany Jeremia ao amin'ny Jeremia 7:20 dia nanao izao teny izao: "Za malala ny hevitra iverako anareo Jehova, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, mba hananana anareo fanantenana amin'ny farany." Mba tsapanao hoe ny sarobidin'izany teny izany rehefa nandalo zavatsarotra ny firenena tao amin'ny toerana izay nisy an'i Jeremia, fampijaliana, fampirorona, ary tena natao sesitany mihitsy ary, tena fanararaotana ranofo no tao anatin'ny fahaverezan-kevitra no nitenenan'i Jeremia ty tenin'i Jehova ty, nampitaina tamin'ireo vahoaka diso fanantenana, namoy fo, nandao ny fonena, nitsoaka hoe za malala ny hevitra iverako anareo Jehova. Mbola io Jehova io ihany no miteny amintsika ankehitriny hoe fantatr'Andriamanitra ny mahasoa atsika, ary reny tantara reny no soratana dia hitondra anatra ho atsika amin'izao vanim-potoana izao, manana fanantenana. Diso fanantenana ve ianao? Very ve zany fanantenana zany eo amin'ny fiainanao? Toa tsisy mamintsony ve ny fiainanao? Vavaka dia mandrehitra indray izany fanantenana izany. Ny Isaia 1:7-20 antoka ho atsika ozy izy hoe aza matahotra. Aza matahotra ho Jehova fa ombanao dia mbola ho kivy ihany ve tsika? Dia mbola mafisiny koa hoe mampahery anao sady mamonjy anao? Dia mbola inona ihany ny tediavintsika? Ndao tsika hiaraka andrehitra indray ny afon'izany fanantenana zany hoe mbola misy fanantenana. Mbola misy fanantenana ary mampanantena antsika Andriamanitra fa tsy eto akory ny toerana izay nasainy hipetrahantsika. Fefa nanomana tsara lavitra izy, anananao ve izany fanantenana izany? Amin'ny alalan'ny vavaka ihany ny atakaranao izany fanantenana izany, amelomanao indray izany afo ny fanantenanao izany. Ny fahatelo dia hoe mandrehitra firaisana ity vavaka ity. Tsy misy mihitsy kristianina ka hoe tena mandrehitra ny afon'ny fivavahana ka hoe tsy mifankatia ary tsy manana firaisana sy fiambonana, tsy manana antony tokony hisarasarana antsika raha ara-bolokoditra na ara-politika na ara-pirazanana na ara-pivavahana. Fanirian'i Jesosy amintsika vavaka nataony dia hoe ao amin'ny Jaona 7:20-20 hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray atao. Fangatahan'i Jesosy ny maha-iray atsika rehetra, tsy manana antony tokony hisarasarana atsika. Ary amafisiny Efesianina fa hoe mahazo tomitana izany firaisana izany, tsy atao andro iray na andro roa ihany fa mandritry ny androm-piainantsika dia tandrova izany firaisana izany. Ozy izy hoe mahazo tomitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Fa efatra sady farany dia ny hoe ny vavaka dia mandrehitra ny afo ny famelan-keloka. Ny vavaka dia mandrehitra ny afo ny famelan-keloka. Famelan-keloka mora mpitenenana izany fa sarotra ny fanatanterahana azy. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy manatanteraka izany famelan-keloka sy famelan-keloka zany tsika. Ary ny olona anankiray rehefa mandrehitra izany afo ny vavaka izany dia malemy ary lasa mahay manana fo mamela heloka. Movenao efa naratra mafy tamin'ny nataon'olona anankiray sosotra ary tena tsy te herika nijery azy intsony. Movenao efa nisaina hoe za tena tsy mamela ny heloka mihitsy raha mbola zany velona. Riavana, vonona venao ny amela ny heloky ny baban-janakao na ny renin-janakao, na tsy hiaraka hiverina hiaraka intsony ary anareo, fa mifamelan-keloka dia takiana n'Andriamanitra amintsika. Vonona venao ny amela ny heloky ny rahalahy na rahavavy na nada izay maminely tsao mahakasika anao io. Vonona venao ny amin'izany. Amin'ny mahavoarim-panotantsika dia ohatrany hoe rehefa manao ratsy atsika dia rariny atsika raha tsy amela ny helony, fa aporosena atsika hoe rehefa olony vavaka atsika ary mandrehitra izany afom-bavaka izany
dia mora amintsika izany hoe mamela ny heloky ny rahalahintsika, mamela ny heloky ny mpampiasantsika, mamela ny heloky ny mpiray-tam-po amintsika, mamela ny heloky ny vadintsika. Fandrian'Andriamanitra izany, ary izy mihitsy ny naporisika hoe tokony hamela heloka itsika. Dia misy olona maromaro voatanisa ao amin'ny Baiboly izay afaka handrehitra indray izany afo ny famelan-keloka izany. Ao anatin'izany Stefana ranotoram-bato dia nilaza hoe azo atao elona ny zao. Tahaka izany koa i Jesosy raha nombona teo amin'ny hazo fijaliana, mbola nivavaka izy raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tsy moramora nge namelan'i Josefa ny heloky ny rahalahiny ilay nivarotra azy, fa dia navenan'i Josefa. Izany tantara izany dia natao andrehetana indray koa ny afo ny famelan-keloka ao amiko sy ao aminao. Ndao tsika hifamela. Rehefa nanatsika ny fiainam-bavaka dia mandeha ho azy izany famelana heloka izany. Tsy tokony ataontsika ho zavatra sarotra be izany mamela heloka izany, ary tsy miandry olona mangataka famelan-keloka atsika vao mamela ny helony. Zao manko no ambaran'ny mpanompo vavin'ny tompo ao amin'ny boky iray izay nosoratany hoe tsy tokony hevitra isika fa raha tsy miaiky ny tsy mety nataony ireo izay nandratra atsika dia manana ny rariny isika ny tsy hamela azy ireo. Anjaran'izy ireo mazava ho azy ny manetry ny fony amin'ny fibebana sy ny fekekeloka, fa isika koa dia tokony hanana ny toe-tsainy fangorana ho an'ireo izay manafy tohina atsika na miaiky ny helony izy ireo na tsia. Tsy manana antony tokony tsy hamelan-keloka atsika. Amin'ny alalan'ny fanahy ihany no ahafahantsika manana izany toe-tsainy famelan-keloka izany. Asain'ny Romanina 12:1-20 angentsika hoe aza mety ho resin'ny ratsy fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Ary Matthieu 5:7-7 dia mbola miditra lalindalina kokoa miteny hoe tiava ny fahavalona roa, mivavaho amin'izay manenjika naroa. Ry raha vaviko, tsy moramora izany manonona tolom-bavaka ho amin'ny fahavalo izany. Fa rehefa mandrehitra ny afo ny vavaka atsika dia mora amintsika ny manatanteraka izany vavaka ho amin'ny fahavalo izany. Ary tia ny fahavalo izany. Raha fitinina izay rehetra voalaza teo, dia ny fivavahana tsy mitsahatra dia afaka mandrehitra fiovana eo amin'ny fiainanao sy ireo izay manodidina anao. Ny fivavahana tsy mitsahatra dia afaka hanananao fanantenana ny amin'ny hoavinao. Ny fivavahana tsy mitsahatra dia afaka ampatonganao mandala izany firaisana izany na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny mpiara-mivavaka na any amin'ny toeram-piasana n'aiza nisy ianao, dia mandala izany firaisana sy fifankatiavana izany. Ary ny fivavahana tsy mitsahatra rehefa rehetra atsika dia mitarika atsika hamela ny heloka izay tena izay tsy tokony hamelantsika heloka intsony. Tianao ve ny hamelan'Andriamanitra handrehitra indray fiovana eo amin'ny fiainanao? Movenao afaka hivavaka androany mba ahazo fanantenana indray, mba hamelona indray ny firaisan-kiny, ary hanana famelan-keloka, ary hanolo-tena hanavao indray ny fanoloran-tenatsika amin'ny fifandraisana tsy tapaka isan'andro amin'Andriamanitra mba hananantsika izany hoe fiainam-bavaka izany. Ka raha nasaina nandrehitra ny fiainam-bavaka atsika androany dia tena hirehitra hidedadeda ny fiainam-bavakantsika tsirairay avy, ary izany fiainam-bavaka midedadeda mirehitra izany no hitondra hafanana amin'ny manodidina atsika, hitondra fiovana amin'ny manodidina atsika, ary tsy hamelantsika hipetraka amin'ireo fahazaran-dratra fa hampatonga atsika handresy ary hahatonga atsika ho tena zanak'Andriamanitra. Dia tsika hifampivavaka satria tsy vita ny herin'ny tenantsika maha-olombelona atsika izany, fa mila hery hafa atsika hanondroka ny lohantsika tsika hivavaka. Sotra ray malalo noho izany teny izay nomeno tamin'ity androany ity. Fandrinay tokoa ny handrehitra indray ny fiainam-bavakay mba hahafahanay olom-baovao tanteraka ao aminao, olona mahay mamela heloka, olona mandala firaisan-kina.
olona zay afaka hitondra fiovana eo amin'ny manodidina sy ny sehatra misy anay tsirairay avy. Tianay ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay izany, ka midira-tsehatra amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay ianao noho ny amin'i Jesosy. Amen. Kasih Jesofawa fakatukuyanao riveva vio fenu ulelove wamini piana na tinisiba ulana umekwana Kasih Jesofawa fakatukuyanao riveva vio mifuazana ungiame na dekani viva azamata uchayana famituritu Kasih Jesofawa fakatukuyana Kasih Jesofawa fakani rufina ribeiva viofe mare tina menu mange zanifia nangana azaki via na famatuki Kasih Jesofawa fakani rufina ribeiva vio mifua jana umiame na lekami azamata uchayana famituritu Kasih Jesofawa fakatukuyana fanumani na uveni sulikia vitazana jana umiambe na yana kama fi sunifinu wana itena ninteso ribeiva vio fanumani na uveni sulikia vitazana jana umiambe na yana kama fi sunifinu wana Rivevavio omifuasiana umiamena rekamiva viva azamata uchayana famituritu Kasih Jesofawa fakatukuyana
tsika rehetra ny hain'izao fandaharana izao hatramin'ny farany ary mirary atsika andalo izany valo marsa izany ahita fahasambarana sy fifaliana hanavaondray ny fiainatsika ary azo hery vaovao tsika etrehintsika indray ny fiainatsika mandritra ity 2024 ity mandra-piona.